tsinao ny tokantrano tsiraray avy ny amin'ny fahitampity izay omenao nay tsiraray avy Andriamanitra, ny amin'ny tolotsaina ny amin'ny fitantanana ihany koa Andriamanitra. Fa marina loatra ny teny hoe na dia nandeha loha saliko ny fahafatesana izahay dia tsy natao ohatran'ny loza izay satria ianao nefa momba ny tsiraray avy. Misaotra Jesosy fa teo foana ianao tamin'ny fotoana rehetra, tsy ny teninao fotsiny no navelanao hotsaronay fa nataonao tsapanay mihitsy fa miaraka aminay ianao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy ampiasao, ampianaro, atsangano indray izay Andriamanitra amin'ity fotoana io ity. Ahafahany Andriamanitra manana fo voatahiry tsara ka afaka miona aminao amin'ny fotoana iavianao indray Jesosy. Eto izay Jesosy dia mila mahatsiaro koa fa isan'andro dia mila manomana mandrakizay izahay. Tsy amin'ny fotoana mety eritreretinay fa tokony hanomana an'izany, fa amin'ny fotoana mbola atsapanay fa misy fofonay eo aminay Andriamanitra dia koa fotoam-piomanana ny amin'ny mandrakizay izany Jesosy. Amin'ny anaranao Jesosy misaotra ny amin'ny herinandro izay menao anay. Tao anatin'izany herinandro izany betsaka ny zavatra mety nitranga Jesosy. Fa zavatra azo antoka dia nanana andry tsy azo ozongozonina izahay dia ianao Kristy, ilay vato fehizoro izay miazona anay tsy hirotana. Misaotra anao Jesosy fa ianao ilay vato lampy azo iankinana indrindra. Ary ny teninao Andriamanitra no mandeha mifonay ahafahany Andriamanitra mahay miatrika mandrakariva ninona zavatra mety mandalo, ninona zavatra mety atrehana. Mety betsaka mety latsaka ranomasy eo amina zavatra anankiray mitranga. Fa izay Andriamanitra dia ampianarin'ny fanainao masina hitoetra amin'ny fofeny fifaliana eo amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra. Dia aoka Andriamanitra ny fonay, ny mombanay, ny tananay, ny fisainanay, ny fijerinay anambara fa ianao ny tomponay sy mpanjakanay. Ao koa marina aminay ilay teny hoe fa raha velona aho izy ianao Jesosy Kristy dia velona koa ianareo. Eny Jesosy, aoka ianao no velona ao anatinay tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy mitenena indray androany. Fa vonona izahay Andriamanitra, niova. Tena vonona izahay Jesosy, ny anamarina an'ilay hoe tsy tahaka ny dirana teto no ivoahana eto rehefa avy eo. Satria ety am-panombohana dia efa manaiky sahady izay Andriamanitra ny fanamboaranao sy ny fanitsianao. Mitenena Tompo, mitenena Andriamanitra ray fa tena mila anao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy. Ndao tsika isaotra asarato ny fisaorana amin'izao fotoana izao. Asarato ny vavaka fisaorana amin'izao fotoana izao ny amin'ny zavatra efa nataon'Andriamanitra rehetra teo amin'ny fiainanao, ny amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, ny amin'ny zavatra ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Asarato ny fisaorana androany ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao ny amin'ny fitiavana, ny fitobaham-pitiavana, ny amin'ny famatsiana, ny amin'ny fitantanana. Misaotra Jesosy ny amin'ny teny fampianarana, ny amin'ny fananganana, ny amin'ny fitezanana ny tsiraray avy, ny amin'ny fandresen-dahatra izay apetraka ao eo amin'ny tsiraray avy amin'ny alalan'ny fanainao masina. Ahafahany Andriamanitra manana dia, manana lalana, voatahiry mandrakariva miaraka aminao Jesosy Kristy. Amin'ny anaranao mpanjaka masina mandrakizay mitenena Jesosy fa tena mihaino anao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen, amen. Tonono ny fiadanan'ny Tompo amin'ny olo akaikinao androany. Tonono ny fiadanan'i Jesosy indray ho aminao. Ianao dia anisan'ny andray ny ten'Andriamanitra ary androany ny fanovananao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Da tsika tehaka mafy an Jesosy Kristy. Halleluja. Salamo fahaefatra amby zato no vakitsika. Salamo fahaefatra amby zato andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Salamo fahaefatra amby zato andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Fiderana an'Andriamanitra mpamorona sy mpiay izao rehetra izao. Vako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko. Jehovah Andriamanitro, lehibe indrindra ianao. Fa mirapiratana sy voninahitra no fitafianao. Mitafy ny mazava tahaka ny lamba izy ary mamelatra ny lanitra tahaka ny lay. Ary mametraka ny rairandrian'ny trano ny amin'ny rano sady manao ny rahona matevina ho kalesiny ka mandeha amin'ny elatry ny rivotra. Ary manao ny rivotra ho irany sy ny lelafo ho mpanompony. Nanorina ny tany tambonin'ny fanorenana izy mba tsy hietsehany mandrakizay doria. Amen. Amen. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mahagaga amin'ny fiasanao. Mahagaga amin'ny fiasanao Andriamanitra. Fa amin'ny materiel izay mbola tsy hain'ny olona fehezina no anangananao ny fahalebiazanao Andriamanitra. Asehonao fa na ny fanorenana ary dia voafehinao avokoa. Maika fa ny fananganana amin'ny fiainana tsiraray avy voafehinao avokoa Andriamanitra. Jesosy eo. Ny andrasanao aminay dia ny anana fofeny fiderana foana amin'ny fotoana rehetra. Tsy midera zava-misy fa midera n'ilay nampisy ny zavatra rehetra. Dia ianao ilay mpanjaka sy tompony tompo, ilay masina tsy miova ary mandrakizay. Alleluia. Amen. Tiaka anao raha sitraka ao hitehaka mafy sady hika alleluia mafy be ho an'i Jesosy. Alleluia. Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Da tsika hiaraka nandran-tanana dia hivavaka. Jesosy eo mbola tsy mitsahatra, mankasitraka sy midera, mikalaza ny anaranao izay Jesosy. Fa ianao ilay mendrika indrindra, ianao ilay tsara indrindra, ianao ilay avo indrindra, ianao Jesosy
le atrehatrery mandrakizay ianao no terainay androany ny anaranao rery ihany no membonahitra fa tsisy olona ho membonahitra Jesosy misandrato eto amin'ity fotoana androany ity Jesosy ateriny ao anao mivoninahitra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra zay efa ataonao eto androany misaotra ny amin'ny olonao tsirairay avy zay tonga eto androany misaotra ny fitantananao misaotra ny amin'ny fahatsarana rehetra zay vohomanao any tsirairay avy eto androany Jesosy ary mino zay fa tsisy ho diso anjara eto amin'ny fanatrianao ary amin'ny fifaliana tanteraka Jesosy no nateranay ny fonay sy ny aminay rehetra eto anatrianao Jesosy misaotra betsaka Jesosy alleluia mendrika indrindra ny anaranao misandrata Jesosy alleluia Remasina si ireo anjay miankuka minao manatitranisa trubunina itanulo nizanaku Remasina si ireu anjay miankuka minao manatitranisa trubunina itanulo nizanaku medikindrindrana medika indrindrana miaraka manandratra ny anaranao Jesosy Remasina si ireo anjay miankuka aminao miankuka mina manatitranisa trubunina itanulo nizanaku Andriamanitra ianao mendrika ny anarana
Panzakana yanao masina indrindrianao da tsika iaraky-lazana zany io Andriamanitra ianao Andriamanitra yanao indrikanao indrika mianarana fapanjakana yanao panjakana yanao masinindrindrianao Jesoso indrindria davetsika mas Andriamanitra ianao mandrakizay Jesosy ny fiandriananao tsy misy afaka maka ny voninahitra ao Jesosy fa ianao rery ihany ianao ny tompo ny voninahitra misandrahata tompo malalo raisy ny voninahitra Jesosy
rehetra zay Jesosy miankohaka hitanatrianao. Tsinitsiny zay Jesosy tsinitsiny zay Jesosy aoka tsisy voninahitra ao anay Jesosy fa tena miankohaka aminao zay Jesosy. Mitsoraka eo tongotrao manaiky amin'ny fahalebiazanao fa ianao rery Jesosy, ianao rery Jesosy. Rehetra zay Jesosy tena tia ankohaka aminao aoka tena ho lalina ao anaty fonay Jesosy fa tena tsinitsina tokoa zay, tsy mendrika akory zay Jesosy mijoro eo anoloanao fa misoratra betsaka ny amin'ny famondraponao. Tsy lanindritra ny fiainanay isan'andro Jesosy. Mankasitraka Jesosy. Alleluia. Mandrakizay ny fiandriananao. Mandrakizay anie ny fiandriananao, mandoalikiza miankoka aminao. Mandrakizay 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 anie ny fiandriananao, mandoalikiza manao ireria miankoka aminao. Asatratany feonao nazao hoe mandrakizay ny fiandriananao Jesosy. Mandrakizay anie ny fiandriananao, ny fiandriananao, mandoalikiza miankoka aminao, miankoka aminao. Jesosy mandrakizay anie, mandrakizay anie, mandrakizay anie ny fiandriananao, ny fiandriananao, mandoalikiza wanao irery Jesosy. Mandrakizay wanao irery, mandrakizay ny voninahitra ny fiandriananao, ny fiandriananao, mandoalikiza mbola afaka milaza mafy ianao, laza mafy mandrakizay anie, mandrakizay anie, mandrakizay anie ny fiandriananao. Jesosy eo anao, mandoalikiza sy anaty lazizany miankoka. Mbola afaka milaza mafy ianao, laza mandrakizay ny fiandriananao, mandrakizay ny fiandriananao, mandoalikiza miankoka aminao.
misaotra betsaka Jesosy misaotra fa tena tsapanay hoe miaraka aminay foana ianao Jesosy voninahitra olo rery amin'ny mandrakizay mbola te hilaza foana izay Jesosy hoe mitoetra eo anilanao mahatsara anay Jesosy tsy misy masolo mitoeranao ary tsy misy masambatra anay Jesosy afa-tsy ny eo anilanao satria ianao ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay misaotra betsaka dada malala misaotra ny amin'ny fitehirizanao anay tsiraray avy mankasitraka tompo malala halleluia hitoetreo anilanao no faniriko izao tompony ao anatiko ao maniry mafy anao ianao lay masambatray ianao le tena tiay tompo ianao le tokany fiainako ianao tsy mba mafoyay tokiny foko fitarainako eo anilanao tompo eo no mahatsara lasa hoe toetra eo anilanao Jesosy mamika indrindra halleluia hitoetreo anilanao no faniriko izao Jesosy no faniriko izao tompony ao anatiko maniry mafy ianao maniry mafy anao ianao lay mahasambatra ianao lay masambatra ianao lay tena tiay tompo ianao le tokany fiainako ianao tsy mba mafoyay tokiny
afaka mamerana zany ianao ndao tsika iaraka ilazana zany hoe ianao le tokany fiainako Jesosy. Ianao le tokany asandrato mafy ny feonao ambarao avy eo anatin'ny fonao lalina atao vitany Jesosy. Misotra Jesosy, ianao ilay tsy nafoy anay ary mbola tsy mafoy anay mandrakizay Jesosy. Lazao mafy an'izany, ianao ilay tokany fiainako. Ianao le tokany fiainako. Ianao tsy mba mafoy ahy. Tokiny foko fitarainako. Eo anilanao Tompo, eo no mahasara. Alleluia! Voninahitra ao Jesosy. Alleluia. Vavaka antsika. Misy ora tompony amin'ny fitiavanao anay. Mbola ahafahany tonga eto amin'ny fanotronanao. Ao anatin'ny olona be dia be izahay natsoinao tonga eto. Izay tonga eto anjara fanompoana. Misy ora tompony amin'ny fitarianao anay, fombanao anay ary fidirana amin'ity volona vaovao fahatelo amin'ity taona ity, izay taona izay anambaranao fa taona izay taonjobily ho anay. Makasitraka tompo malalatsara indrindra ho anao mifankasitrahana mandrakizay. Alleluia. Amen dia amen. Afaka mipetraka antsika. Zavatra anankiray izay zarako androany malohany dina ten'Andriamanitra dia ao amin'ny asana apôstôly toko 12 andiny 20 ka hatramin'ny 17. Asana apôstôly toko 12 andiny 20 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy tompo manao hoe ary Herode tezitra tamin'ny loatra tamin'ny Tiriana sy ny Sidoniana fa ny iray saina kosa ireo kanakany aminy rehefa nahazo any Blasto mpitandrina an-trano fiandrianan'ny mpanjaka ho sakaizany dia nangataka fihavanana satria ny tany velomany tamin'ny tanin'ny Herode. Ary tamin'ny andro voatendry dia ny akanjo-mpanjakana Herode ka nipetraka teo ambanin'ny seza fiandrianany dia nikabary tamin'ny vahoaka. Ary ny vahoaka ny antso hoe feon'Andriamanitra zany fa tsy an'olona. Ary niaraka tamin'izay dia nisy anjelin'ny tompo namely azy satria tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra izy ka dia nohan'ny kankana izy ka maty. Amen. Alohan'ny hidirany ten'Andriamanitra dia sotomy kely ny saintsika amin'ity izay nambarina anatin'ny boky Asana Apôstôly izay momba ny Herode hoe maty lany kankana Herode. Raha jerevana tamin'ity dia fantatsika fa Herode mpanjaka tamin'izany fotoana dia anisany atao hoe inona moa filaza azy iny dictateur. Samboriny Petera, samboriny Jakoba vonony, samboriny ihany koa Petera avy amin'izay saika vonony fanitsoka. Dia fantatsika tsara fa rehefa tsy navoaka ny anjely i Petera dia le mpiany fonja tao vonony. Satria manina moa Herode ny hevitra ny hoe mitovy amin'Andriamanitra izy, dictateur. Dia teto reto olona reto natahora zavatra izay dia nangataka négociation taminy. Dia fantatsika araka ny ten'Andriamanitra teo. Dia avy eo nanao akanjo-mpanjakana izy nikabary. Dia ozy ny olona manao hoe tena feon'Andriamanitra zany fa tsy ny olona. Fantatsika no vonon'Andriamanitra Herode lany kankana. Inona moa no zavara izay tsongaina eto alohan'ny hidiran'ny ten'Andriamanitra? Mety intensika manao hoe za tsy manao an'izany, za tsy manao an'izany. Fa indraindray anatin'ny fontsika lalina mila mandinika foana hoe ndreo tsika mite hitovy amin'Andriamanitra. Amen. Indraindray moa zavara misy ireo olona rehefa izay mahatonga antsika ilaintsika foana fandiniteny isan'andro. Fa indraindray
raha vao tsy mandiny tena atsika dia tsy haintsika manavaka zavatra ohatra za mantsy tsy dia be teny loatra indraindray raha tsy mandinika ianao tsy hainao manavaka ny avonavona sy ny tsy miteny indraindray ataontsika hoe za mangina aleoko mangina indraindray nefa ne tsy hay manavaka hoe raha vao tsy mitarina tsy hay manavaka hoe ny mangina sy maloto fo amen zay mahatontsika mandinika foana fa ntsika mihevitra hoe dia tonga eto fandriandriamanina atsika dia zao fotoana anankiray nambaro anatin'ny baiboly ny tantaran'ny Herôda maty satria tsy nakasy Andriamanitra satria te hitovy amin'Andriamanitra androany deo tsika hivavaka androany anokona anatintsika mandrakariva araka ny teny Jesosy amin'ny Jaona toko fa Jaona toko fa 10:17 manao hoe efa madira teo nareo no ny teniko dia tena sokafantsika ao anatintsika dia apiditra antsika mandrakariva ao anatin'ny fahamarin'Andriamanitra sy ao anatin'ny fandinitena mandrakariva amen mba amin'ny fahamarin'Andriamanitra atsika manaiky idiran'ny ten'Andriamanitra ho tapahan'Andriamanitra fa tsy hoe tsika ataontsika hoe orana hoe anao tahaka ny Herôda hoe mila iankofan'olona amen vavaka atsika misy orana Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay napafantatra amin'ny fahamarinana tompo fa ilainao mandrakariva zay mandiny tena ary tonga eto zay apiditra anao aty anatinay fa sy tonga eto zay ametraka anao mpanome zavatra mahafinaritra anay sokafanay fonay tompo malalatsiny vavaka zay tompo androany tompo matena sokora anatin'ny tsiraray amin'ny tendroany ity tena hiditra anaty mandrakariva hitsakotsako ny teninao andinika ny teninao andray ary mila fitariny fanamasinao mandrakariva tompo eo amin'ny fiainanay ahitanay tena le zavatra tianao atokavana aminay amin'ity taona jobily ity no tanteraka aminay makasitraka Jesosy io ho anao mifankasitrahana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy tompo amen tia tana mavobetsika ho an'i Jesosy andrasantsika ny mpanompon'Andriamanitra manaraka ataovy mafy ny tiako ho voninahitry'Andriamanitra ihany Alléluia. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy indray ny amin'ny fotoana sarobidy androany tonga soa indrainao eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amen teny akaikinao tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe mananjavatra ho anao Andriamanitra hoe sady tiany ianao anie hoe amen nasanao hitsangana taontsika nofahofa tanana dia hiaraka isika hisaotra an'Andriamanitra satria vita omaly ny volana febroary ninina zavatra mety ny famaofao ny tranga ny seho nafinaritra mety nanaitra mety nafitohana mety nampalahelo mety tsy nafinaritra dao hoentina eto anatrehan'Andriamanitra androany arivo zany boky ny Tesalonina voalohany toko 5 dia miteny mifalia mandrakariva mivavaka aza mitsahatra misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ozy izy fa zany sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo ao foana tanantsika daontsika no fofantanana isotra nokatra amin'ny fotsika ankasitraka ny amin'ny fahatanterahany iny volana iny sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fahavitany mois de février tsy noho ny amin'ireo zavatsoa sy zavatra tsara mety hoe nitranga ihany fa noho ny amin'ny fitehirizanao anay ho velonay na somatsara ahitany androany ahitan'izay programme mbola tianao atao amin'ny alalanay misaotra fa mbola nomenao tombonandro maimaimpony zay noho ny amin'ny fahamoram-pananao ananay fotoana hibebaka sy iova mba hifanaraka amin'ilay zavatra ndrasanao any fiafaranay misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy nomenao teny be deaibe zay nandritra ny mois de février nisy tamin'izy ireny efa nampiarinay mety nisy efa 5 sahady tsy nampiarina na tsy no enona akory dia ireny ny fonanay ary manomboka volana vaovao miaraka aminao zay misaotra fa miteny mandrakariva ianao ary manomana zavatsoa ambadiky ny fankatoavana ny teninao misaotra ny amin'ny fiainany tsiraray avy izay tonga manatrika eto na fiainatokantrano na fiainam-panana na fiainam-pahasalamana misaotra ny amin'ny fianarana misaotra ny amin'ny asa mandrarà misaotra ny amin'ny zavatra nosokafanao tamin'ny volana iny misaotra ny amin'ny valimbavaka ny fisehonao mahagaga ireo zavatra be deaibe faka novainao dia isaorana ianao amin'ity takarivo ty amin'ny anaran'i Jesosy avaovao ny tanantsika dia isaora sady indray ny volana vaovao miditra mois de mars tsika mbola tsy hitanao ty volana ity fa mampanantenantsika kosa amin'ny baiboly fa zay mbola tsy tanomasina renesy ny sofina naniditra tao amponizanizana efa noman'Andriamanitra ho an'izay ty azy ataovy renao fotsiny hoe ty be an' Jesosy ianao aza sina fanahina sy tahotra ny amin'ity volana vaovao migadona hitsahana idira amin'ny fiainantsika fa miaraka amin'i Jesosy mifanatrehana ianao amakivaky mois de mars avaovao ny tananao dia isaora mety tsy mahazatra zany fa tsy hoe voatery ianao zavatra mahazatra ankoetsika ankasitrao Andriamanitra fa miditra anatina saison vaovao tsika ty taona ity dia nampanantena ny tompo fa hanatanteraka jobily
ity volana ity dia ataovy tonga volana spesial ao am-ponao amin'ny fiainam-panahinao ifankazaranao amin'Andriamanitra. Misaotra raha eo amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy Nazareta. Miditra soma tsara ny mois de mars zay. Famindram-ponao no matanteraka izany. Fahasoavanao mahatonga izany tanteraka eo amin'ny fiainanay. Ny fahatsaranao, ny fieveranao anay, ny fitiavanao anay. So rehefa tonga soa eto amin'ny fanatrehanao zay amin'ny takarivo ty. Sarobidy ny fanatrehanao. Zay rehetra mety ho sarotra io masonay dia tonga misokatra sy mazava zany rehefa tonga eo anatrehanao zay. Tsaroviny tsararay avy zay tonga eto amin'ny takarivo ty. Ao ny miatrikady, ao ny manana vesatra, ao ny manana fanontaniana tsy voavaly, ao ny misy avy niatrika zavatra faran'izay sarotra na faran'izay mafy. Eto amin'ny fanatrehanao zay ny manantena anao, manantena ny voninahitra ao zay. Dia mino zay fa hiteny ianao, hiteny aminay, hiteny amin'ny fonay. Ty takarivo ty zay tompo dia ankalaza ny fitiavanao anay, ny nijoronao ho ray na nangananao anay ho zanakao. Ary tonga possible zany rehefa nomenao Jesosy. Dia mila mahatsapa tokoa zay fa raha tonga eto anatrehanao andro any arivo dia zanaka tonga hiresaka amin'ny rainy, zanaka tonga hitalao, hitaraina, hiankina amin'ny ray, zanaka mahatsapa ny anaty fa tsy miady rery, tsy miatrika irery fa manana ray ty tsy mamelokamboty, velona misy manam-pahefana, mahery indrindra, ambony indrindra, ary manana ny fahefana faratapany. Raiso ny voninahitra tompo ny amin'izany rehetra zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Toantsika hanambara fa rehefa natsangan'i Jesosy tsika dia misy zavatra tokony hiova be dia be amin'ny fiainantsika. Zany mahatonga antsika afaka mitsaoka azy, miankohaka eo anatrehany, manokatra ny fotsika ary miteny fiderana manandratra an'Andriamanitra fa mendrika azy zany. Amen. Natsanganao ho zanakao aho, nantsoinao ho zandrinao, fa mbola mpanolotano efa nanolotra ny ainao ianao. Inona no ataoko Jesosy, inona no avaliko anao tsy mbola nahita fitiavanao lehibe toy izao. Ndo iaraka ilatsika mbola velonao, raha mbola velonao zao no faniry itsaokanao, ny antony fisimy itsaokanao. itsaokanao zay Jesosy, itsaokanao amin'ny androko rehetra, itsaokanao anao tsisy fetra, itsaokanao. Alleluia. avonzo ny fomba fisainako Jesosy, avonzoany fomba fisainako ho fonenana maminao, mahomby anao ny fiainako anaovanao zay tianao atao. Baotamana ianao Jesosy, tsy ho teritery aneny fanahinao, hitano ny fo akasika anao ny filo. Nasoera mbola velona dia tsokanao Jesosy.
mandeha Jesosy a natonona lehilahy anankiray atao hoe Jairo dia nanana problema mavesatra be ty lehilahy ty ary zavatra tena hoe tsy fanaony mihitsy amin'ny mampanapaka ny sinagoga jiosy azy a zany hoe enkohako eo amina olombelona zany fa rehefa tena tery izy satria nanjo aza no mafany zanany vavikely izay tiany no narary ho faty a dia lasa izy tsy nijery olona fa nenkohaka teo amin'i Jesosy zany hoe nenkohaka izy nanantena fa mba handray zavatra avy amin'i Jesosy. Hitantsika eo marika 5 fa rehefa tonga tany tokantrano ny tompo a na dia efa maty aza ilay tovolahy kely dia natsangany Jesosy. Nisy boka anankiray tao anatin'ny andihana boka 10 ny bokin'ny Lioka. Rehefa tena lavitra teny zareo niantsoantso hoe Jesosy zanak' Davido mamindraha fo aminay satria tsy mahazo manantona tanàna fa hotorahan'ny olona vato idivan'ny olona ary mety kapohan'ny olona sy vonoan'ny olona mihitsy. Dia ozy izy Jesosy mandehana ozy izy miseho ampisorona. Baiboly dia nilaza fa rehefa nandeha izy 10 dia sitrana teny an-dalana. Anankiray natsapa hoe firitaona ny boka niezaka ny hoe ho diovina atao ny fomba rehetra fa tsy niova teny ny rangahy ray mandeha iny dia miverina milony ohatry ny nofo jazakely ny nofoko. Inona ny nataony? Lasa izy niverina teo amin'i Jesosy dia nenkohaka avy nandray zavatra izy no nenkohaka. Ny tena fiankofana andrasan'Andriamanitra tsy hoe satria manantena zavatra tsika na inky hoe satria misy zavatra nataony samy mety ireo fa ny tena andrasany a menkohaka tsika satria Andriamanitra fotsiny izy. Andriamanitra fotsiny izy. Ny anjely ao an-danitra rehefa miankohaka dia izao no teneniny hoe satria nahary ny lanitra ianao, satria mpamorona ianao, satria izao rehetra izao tsy nisy raha tsy teo ianao. Zany hoe mbola nisy raison hoe tena ianao no mpamorona fa anisan'ny tena mahafinaritra rasan'Andriamanitra teo izao a Andriamanitra fotsiny ianao. Izay no mahatonga antsika tsy hoe rehefa avy nandresy be vao mavesatra ny fiankofana sy ny fideranana ny fisaorana. Dia laza aminao fa na dia ao anatin'ny mafy be ary ny atrehanao tsy misy idiran'izay no fiankofana sy fiderana tokony homenao. Tsy avy amin'Andriamanitra le problema ka ahena le izy satria tsy esorina ohatra, fa izay no mahatonga le hoe nininina mitranga eo tsy miozongozona izany mihitsy ny seza fiandrian'Andriamanitra. Izay no mahatonga antsika mila mankasitraka sy misaotra azy. Dia antsika ianao vavaka fankasitrahana anatina 2 minitra. Ankasitrao Andriamanitra ny amin'ny fiainanao, ankasitrao Andriamanitra ny amin'ny ianao androany eo. Misaora sy mankasitra azy amin'ny fonao manontolo ny amin'ny zavatra misy. Misaora azy amin'ny fonao manontolo ny amin'ny zavatra mety hoe andrasanao ohatry mbola tsy mety tonga lava izao. Tena mankasitra azy fa misy programa sy planina mipetrapetraka ao le tsara lavitra no le manery ianao sy le hanerenao azy. Dia tsy mankasitraka sy misaotra anao raha aminaran'i Jesosy fa Andriamanitra ianao, tompon'izao rehetra izao ianao, tia anay ianao ary lehibe indrindra ianao. Tena misaotra satria tsy toy izao zay raha tsy ianao no nanokatra ny ty taony ty ho anay tsiraray avy. Mety tsy tokony ho isan'izay velona kory azy izay tsiraray avy izay tonga eto, fa fantatra efa noho ny amin'ny famindraponao ianao lay mpamboatra mijery ny aviavy tokony ho kapaina ary mamela taona vaovao, taona iray, taona mihoatra satria manantena ianao ahita vo. Saotra fa ny fotoana andro ny ariva dia avy aminao, ny fahatongavana eto ianao no mitarika anay. Mankasitraka amin'ny zavatra rehetra. Tsy izay mandresy lahatra anay ihany fa na ny tsy mandresy lahatra ohatry ny mampanontany tena. Na inona mitranga sy miseho dia ndreto izay misaotra sy mankasitraka anao. Mianatra inko izay mametraka confiance aminao satria izay mifankazatra aminao no ahita fiadanana ary izay mifanaiky aminao no afaka hiara-dalana aminao. Mitenena tompo fahamarinana mitetika arivo ty, mitenena fiainana ampianaro izay. Be dia be ny zavatra mifamaofao everinay fa tsy everinay no entiny mamakivaky ny fiainana fa izay ambarany teninao. Anaran'i Jesosy. Amen. Ndao fa meriko ty hafin'Andriamanitra dia tehaka mafitsika ho azy reriany.
ho azy reriano ho an' jesosy reriano voninahitra hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay amen. Tena akaikinao a tonga soeto amin'ny fanatren'Andriamanitra ianao hoe a manana teny Andriamanitra hoe afaka miteny aminao Andriamanitra hoe a atao vonina ny ao anatinao hoe andre azy hoe dao tsika tiaka mo tsara ho an' Jesosy a dia manasanao mpitiavana azo toerana. Halleloia. Any manokantsika dia mbola androso hatrany a ao anatin'ny fifankazarana sy fifankafontarana zafady amin'Andriamanitra sy ny tontolony. Iresaka famaritana misimisy tsika androany arak'izay hitondran'Andriamanitra arak'izay fotoana ihany koa nomeny tompo. Famaritana na ihany koa hoe définition satria tsy izay eritreretintsika, tsy izay tenenin'ny olona ary tsy izay mandresy lahatra antsika fa izay nitenenin'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly. Sofa voasoratra amin'ny Baiboly fa raha tsy nisy Baiboly dia samy miteny izay tian'ny olona ary samy misaina izay saintsainy a ary dia ho fitahany devoly amin'ny zavatra tsisy dikany. Izay no mahatonga Jesosy tsy maintsy nidina naneo teo amin'ny endriky ny tavany a ny tena voninahitr'Andriamanitra. Raha tsy mahita an' Jesosy ianao anaty Baiboly a dia aza mieritreritra hitady Jesosy hafa ivelan'ny Baiboly eo ary tsy hitanoko. Afaka ny ahita ianao satria rehefa sokafanao ny fonao dia ho hitanao hoe io Jesosy fa tantaraina ohatry ny azo tsapahitanana zany hoe ay ve ohatr'izany Jesosy. Alleluia. Zay no hoe lafa vetrany dia izy sika dao ibosy loha hevitra anankiray nampitondraina ny lohateny hoe mijoro eo amin'izay nomanin'Andriamanitra. Mijoro eo amin'izay nomanin'Andriamanitra. Zany hoe mizavatra nomanin'Andriamanitra fa misy olona tsy mahafantatra an'ilay izy dia miaikaipona fotsiny eny, miainaina foana eny a fa tsy mifankahita amin'ilay zavatra nomanin'Andriamanitra. Fa maninona moa isika no mila mahafantatra ny zavatra homanin'Andriamanitra? Satria ianao dia tsy tonga ho azy teto ambony tany fa ianao dia programan'Andriamanitra eto ambony tany, promotion amin'izao taona izao, génération anatin'izao a andihana 100 taona ahatonga anao ho isan'ny olona velona, mahita, miaino ary mifankahalala amin'Andriamanitra. Misy zavatra anomanan'Andriamanitra anao ary misy zavatra omenenao ahafahanao manefa n'ilay izy. Misy zavatra anomanan'Andriamanitra anao ary misy zavatra omenenao anefanao izany. Eto am-pampidirana dia hijerentsika ny zavatra momba Mosesy mba azahoantsika sary an-tsaina ny zavatra omeny tompo antsika amin'ity takarivo ity. Exodosy 3:10 aminaran'i Jesosy. Koa amin'ny ankehitriny ianao ry Mosesy irahako any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egypta. Io zao no isan'ny nanomanan'Andriamanitra Mosesy ny raha nitondra ny zanak'Israely hivoaka any Egypta. Deutéronomia 18:15 dia manambara hoe mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalahinao tahaka no atsangan'Andriamanitra ao ho anao. Andriamanitra no manangana amin'io toeram-panompony io. Exodosy 4:21 tia ny zavatra omeny mba hahafahanao manao an'le fanompona izay ao fanomezana nomeny naran'i Jesosy raha mandeha miverina ao any Egypta ianao dia indreo ireo fahagagana rehetra ireo izay nataoko eo an-tananao dia ataovy eo anatrehan'ny Farao. Ny anirahana Mosesy hitondra ny zanak'Israely hivoaka, ny vatsy apetraka Andriamanitra ny tanany mirakla ahatonga n'le zavatra anirahany ho vita mora foana. Korintiana 2:12 dia miteny aminaran'i Jesosy hoe fa isika dia tsy nandray ny fanahy zao tontolo zao fa mifanazy avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Teny akaikinao misy zavatra nomen'Andriamanitra anao hoe ary efa ao anatinao ilay izy zao hoe avy ireny mazava tsara izay le faharoa izay ary efa ao anatinao ilay izy zao hoe misy olona zany mahita ny tena no sahirana miatrika ny fiainany
nefa Andriamanitra mahita an'le olona efa feno zavatra be deaibe fa mety mbola tsy misokatra le olona ho amin'le zavatra nomen'Andriamanitra, na mety tsy malala izy, na mety tsy tonga saina izy, na mety tsy mandresy lahatra azy le hitrandraka ny zavatra efa napetraka Andriamanitra ao anatiny, nefa mahatonga Andriamanitra mametraka an'izay ao anatinao dia ho ilainao zay. Ary le izy tsy hoe ho ilainao ho anao, satria ny kaopy anankiray tsy manana programa ho an'ny tenany, izy ary ny firon'ny mpanamboatra kaopy. Fa inona moa zany ny ilana kaopy? Angalana rano dia isotroana rano. Inona ny antom-pisian'ny zinga? Angalana rano dia mety hoe anondrahana. Ohatra hoe mandro, na mety hoe ny amin'ny zaridaina, arrosoir indray ny ilaina fa tsy zinga. Hitanareo amin'izay ilay izy. Na dia samy rano azy dia manomboka misy zavatra samy hafa teo amin'izay namorona n'ilay olona nanamboatra an'ilay izy. Mampime be zany raha misy arrosoir midongo hoe zay raha tsy mba miasa any an-dakozia mihitsy. Ho raraka eraky ny lakozia ny rano. Satria ny anton'ilay arrosoir eo amin'ny lohany iny le mizara be deaibe mba hiparitaka engany ilay rano eo amin'ny tany izay volena. Mino fa mamango ny tompo amin'ity takarivo-ty. Ary misy olona manatrika eto hisokatra ny ao anatiny ho an'i Jesosy. Tsy very zany ianao. Tsy ho very mandeha zany ianao aminaran'i Jesosy. Deo tsika resaka définition misimisy arak'izay ho tratra amin'ny fotoanantsika eto. Deo tsika resaka momba ny fanendrena melo sy ny anjara voatendry. Ny prédestination sy ny destin. Vao miteny an'izay dia misy zavatra be dia be famofoana to lohantsika eo, ary rehefa sokafana ny lohantsika eo tsy zavatra mitovy daholo. Dia izy amin'ireo ary marina. Deo tsika tsy hijery hoe izy amin'ilay saintsaintsika marina, fa deo tsika hiverina amin'izay tenenin'Andriamanitra. Fa za mino fa izay tenenin'Andriamanitra no marina. Zay mahatonga Jesosy ny teny, manamasina azy amin'ny fahamarinana izy fa ny teninao ny fahamarina. Ohatra hoe tehiteny tompo hoe ajanony ny adefitra dia verenao ny Baiboly, izay tenenin'ny Baiboly dia izay marina. Ka izy ny tonga aloha pastera, akoho sa atody? Zareo ny tenenin'ny Baiboly, Andriamanitra tsy ny teny hoe misy atody. Fa hono izy izy. Ahoana ozy izy misy akoho dikan'izay akoho zany tonga talohan'ny atody valy. Dia na pastera fa ohatry ny tena ohatry ny olona avy amin'ny ragidro ane. Tena marina za fa ohatry izany mihitsy ny tarianao, tena hitako mihitsy ny tarianao fa tena mitovy. Marina aminao zany. Asa tao an'izany pastera fa tsy fa manantsy atao an'izany kinao ary misaina an'izany. Dia tsika jery ny Baiboly avy aiza ny zanak'olombelona. Andriamanitra ny teny Genesis toko voalohany, andeha isika hanamboatra olona araka ny endritsika. Voavaly zany zay, araka ny endrik'Andriamanitra ny olona. Fa voary anankiray ohatry ny mitady hitovy, fa tsy mitovy mihitsy ny ragidro sy ny gorilla sy ireo karazana cousin zareo maro samihafa. Romanina toko favalo andiny fasivy amby roapolo ka hatramin'ny andiny fatelopolo ny anaran'i Jesosy. Tena mitsotra anao marina fa nazako ary dia nanana ny zavatra vonina teto anatin'ny saiko amin'izany hoe destin, prédestin. Nazary mba ansaina hoe ny destinko ty angambany ny ray androany dia ho lasa dia efa diso sady zay. Andaovakitsika ilay zavatra tenenin'Andriamanitra. Araka ilay tenenin'Andriamanitra no andraisantsika fampaherezana. Fa manina moa tsika hiresaka an'izany? Anina eto ambony tany moa tsika? Tsy maintsy manontanytsika le nametraka atsika teto ambony tany. Mety anina amin'ny valiny daholo ny olona hoe hiady ho an'ny fitovian'ny lehilahy sy ny vehivavy. Nga hitovy io voaporotra fotsiny dia efa tsy mitovy ny ray afaka mamonjy poto, ny ray tsy mety mihitsy tsy miafina ao ambadika ny poto, samy hafa. Nefa samy ilaina nefa ny lehilahy sy ny vehivavy. Tsy manambany zany. Fa aleontsika ny voninahitra ny tompo amin'ilay fahasamihafana fa ao anatin'io misy fifamenona mantsy. Alleloia. Vakina aminaran'i Jesosy. Satria izay fantany raha teo no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany. Eo vetivety. Amin'ny teny frantsay. Prédestiné à être conforme à l'image de son fils. Misy ny prédestination. Tena misy. Toiziko. Ataoko mifangaro kely le izy. Ary izay fantatr'Andriamanitra dia prédestiné hitovy endrika amin'ny zanany.
Rekabaizan'io rehefa resana prédestiné dia zao, tia zazy tia, tena prédestiné ho lasa ministra mihitsy. Rehefa mijery baiboly tsika, tsy posta le resahany, fa fiainana. Ary to dia mazava be, fa Andriamanitra nanomana anao hitovy endrika amin'ny zanany. Lesona voalohany, misy ny prédestination. Ary ino ny prédestination io? Andriamanitra manendry anao meloa, mbola tsy nisy ianao, dia efa nanao prévision Andriamanitra hoe raha vao tonga eny ambony tany ty, olona ty, dia tonga dia mitovy amin'ny zanako. Zay ny prédestination anao sy ana, ary le olona be dia be tsy mahafantatra an'izany, mirenireny, miandry hitoriana filazantsara. Dia ahoana zany pasteur le hoe lasa président, lasa ministra, lasa zao gift reny, fanomezana. Misy olona zany nahazo fanomezana fa tsy nahatanteraka ny destin. Dia toiziko, mba ho lamatoa amin'ny raha lamaro Jesosy, ary zay nitendreny dia nantsony koa, ary zay nantsony dia no amareniny koa, ary zay no amareniny koa dia nomeny voninahitra ikoa. Zasy ianao dia prédestiné no tendrena meloa hitovy endrika amin'ny Jesosy. Isika ry havana dia novaina, anana ny natiran'Andriamanitra tsy mahay manota intsony. Jaona 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy, zay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota, satria ny voany ny toetra ao anatiny, ary tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra zany dia lasa karazana olona tsy mahay manota. Raha misy zavatra tsy hainao dia ohatran'izay ny fahotana rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao. Isika zao dia misy natiora tsy mahay manota ao anatisika io, ao anatinao, atao anatiko. Fa io natiora tsy mahay manota io, mety matory izy zao, mety tsy fantatrao, ary mety mbola miafina dia tsy mifankahita amin'ilay izy ianao. Lasa ohatra miady be ianao, nefa efa ao ilay izy satria efa novaina ho zay ianao. Raha vao tsy resahana foana zany, dia lasa ohatra ny hoe katsika anie olombelona pastera dia milolo lanitra, tsy maintsy lena, mezakazaka tsy maintsy menjera, ananina kely tsy maintsy ananina, rehefa manambà tsy maintsy manao sipa kely. Tsisy zany ato baiboly a. Tsy hoe tsy maintsy ho lena ianao rehefa milolo lanitra, misy fotoana tsisy oranako. Fa lasa ekena satria marefo eo amin'ny nofo ny olona, dia amarininy le fahadisoana zay tsy voatery atao. Ka le lalina ane misy vaty dia mety misy fotoana matafotoana, dia tonga avy any Jesosy ny teny amin'ny Jaona 11, rehefa mandeha mazava ary dia tsy tafotoana na misy vaty be ohatra n'iny ary eo. Ka mahatonga le efa tafotoana tsy le vaty fa ianao tsy mazava. Jesosy ny teny an'izany fa tsy Paoly. Tsy mila lalinina be hoe sy école ny Lutera sa Calvin sa izy, fa Jesosy ny teny hoe rehefa mandeha mazava tsika ry zanako dia tsy tafotoana. Inona ty nitenena? Mahatonga anao mora. Ohatra izay mihitsy fa tsy ho finoanao tafotoana. Tsy le ferme tsara mahitsy dia satria tsy mandeha mazava ianao. Ka nataontsika hoe misy olona avy any tena tonga dia manao an'izao mihitsy hoe dia zao tenenao ndre tsy nanam-potoana anao grimasy ngamba nisy tambola kely. Rehefa lehibe zao manao an'izany, tsy sirika mihitsy hitanao hoe tena za mihitsy no avany tarehany, tena hita ny olona rehetra tsy nataony an'izany fa za mihitsy. Rehefa antaniana le olona, fa minekeny anao an'izao iny ianao, natonga nanao an'iny, nisy fanaintaina tampoka be tao amin'ny kibo tao. Dia hitanao amin'izay le mitsara tsy marina. Tsy fantatrao zay ao an-tsain'ny olona. Naso aloha ary antanino akaikinao, fantatrao ve ny ao an-tsain'ny olona hoe mba antanio izy? Dia teneno izy fa izy ianao ny ahafantatra an'izany hoe meka exemple ray ianao, drendreny any ao an-tsainao ary tsy fantatrao. Oui. Rehefa antany, fa ina misy ny ao an-tsainao io hoe tsy fantatro. Dia nefa ianao miteny fantatro ny an-tsain'ny olon-kafa. Miantsony rahan'i Jesosy fa misy aretina mila sotranina zany. Isika ry havana dia prédestiné hitovy endrika amin'i Jesosy. Korintiana 4:7 minaran'i Jesosy. Isika rehetra kosa mitava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo teo fitaratra, ovana. Mijery an'i Jesosy ianao vao ovana.
tsy maintsy mijerytsika ohatrany hoe ny réaction Jesosy rehefa miresaka mpianatra izy manao valibraingina mpianatra fa ahoana valitenin Jesosy rehefa manao valibraingina mpianatra miteny zao Jesosy directive ho any amin'ny Lazarosy tsika tamin'izy tsy te hiseo zany fa le manao taimbavany ambady any tamin'izy naratra sy tantsika kovanava maty izy mitenatena hoany Jesosy tsy nantany izy aleny teny teo fatany izy aleny teny fa ozy izy andeha isika ozy izy amo azy raha matoriste anana izy efa maty ia maty izy fandao fo azytsika tanareo kalma foana izy nefa le zavatra tenen'le mpianatra tsy tenenin'olona ny ivelany fa tenen'ny mpianatra miaraka aminy eo tena zavatra tena ohatrany hoe inona ny anarahan'ireo olona reo an Jesosy mampametra-panontaniana hoe inona ny anarahany an Jesosy raha zany ny vavany dia mahavariana fa vitsy izay vavy izay dia manaraka ihany anefa fa Jesosy tsy taitra mihitsy ny amin'ilay réaction rehetra satria fantany fa matoa Andriamanitra ny valide ny fidianana an'ireo olona tsisy tanteraka ireo na dia ray aza dia manana programa mpanovana ho an'ireo olona ireo ny rainy mijery aloha voaovana raha ny voasoratra eto zany dia prédestin no tenen'ny Paul prédestiné à être conforme à l'image de son fils zay ny misy notendrena meloa hitovy-endrika amin'ny zanany ny karokariavana fa tsy nahita dia nitodika sy nahita inona le tsy hitako tsy nahita resaka destin mihitsy nikaroka destin destiny fa miveriny amin'ilay prédestiné foana ny misy zany hoe ny ao am-pon'Andriamanitra zany mbola tsy tonga eto ambony tany ianao dia hitovy amin'i Jesosy fa rehefa tonga eto ambony tany ianao dia tsy fantatra raha hitranga le izy na tsy zay mahatonga le izy miankina amin'ny fahafantaranao fisiny le izy amin'izay mahatonga le izy mitranga satria na dia prédestiné aza dia misy safidy ao anatinao afaka mandà an'izay fa nefa inkeo androany hariva afaka manaiky an'izay matoa zany ny prédestination hitovy endrika amin'i Jesosy ny destin anao zany dia ianao mitovy endrika amin'i Jesosy zany hoe le resantsika foana hoe mila mitovy amin'ny tompo ianao amin'ny fihetsika amin'ny fisaintsaina amin'ny fijery ino ny fahatanterahany ny anjara voatendrinao zay mahatonga milaza hoe be dia be amin'ny olona ny mety hoe nahazo posta tsara be fa tsy nijoro ohatran'i Jesosy izy dia te ilaza aminao fa nahazo gift izy nahazo cadeau fa tsy tanteraka le antony na ny endren'Andriamanitra azy meloa mba hitovy amin'i Jesosy satria teo amin'ny posta izay nisy azy izy minisitra ratsy fanahy ohatra asiko ohatra tsara fa tsy miteny olona fa tiako hazava le izy hoe tsy eo amin'le posta tsy le posta le destin fa le fijoroanao eo amin'le posta anao maritra hoe tanteraka avy ny destin tian'Andriamanitra mba ho hita raha directeur ianao directeur tsara fanavy sa directeur manara loatra fahefana vao misy tovavy mba mana diplôma dia tsy omenao promotion mendrika ho azy raha tsy miara-matory aminao ohatra zany tsy mahatanteraka ny destin anao ianao anaty satria Jesosy tsy nanao an'izany prédestiné hitovy amin'i Jesosy tsika manam-potoana ianao omen'Andriamanitra fotoana zay mahatonga anao mbola tsy alainy tia no hita ny fahatanterahany io destin io tia hita izy hoe ianao io eo amin'ny toerana misy ianao mety ray mpianakaviana mety renim-pianakaviana mety ho zanaka mety ho mpiasa mety ho mpampiasa mety ho olom-pirenena mety ho mpanapaka mety ho tsy haiko inona le toerana zay amin'izay inona le toerana fa aoka ianao aneo an'le programme na prédestination noman'Andriamanitra hoe mba hitovy amin'i Jesosy ianao rehefa apetraka eo amin'le promotion sy le posta be mba tsy hoe taminy ianao tsisy vola tena zany ny tena hoe gentil sympathique serviable fa vao niakatra kely fotsiny mbola vao sedrain'Andriamanitra 100 millions fotsiny ao zao misy miteny hoe 100 millions fotsiny dia azo atao fotsiny kosa ataoko fotsiny mihitsy satria mbola aiza ny zavatra tian'Andriamanitra hitondrana vao eo fotsiny tonga dia fa ona rahalahy ona rahalahy mpanakarena be zay moa le tenen'ny pasteur dolo hoe tsy mahay mitodika ohatr'izao tsoa fa tsy maintsy tonga dia miaraka amin'ny buste ray manontolo mihitsy
aza vela hovainy zavatra hitrango eo amin'ny fiainao rapitro zany le fahatsoram-po kely ny iarahanao tamin'i Jesosy hatramin'ny voalohany. Aleotsika hifanaitra sy hifampitantana fa tsy tokony ho vola no manovanao, Jesosy no manovanao. Ka izay mitranga ato fa inteny matso ny tompo fa ho jobily. Zao matoa Andriamanitra miteny an'izany izy tsy miblagy, aza zatra miaraka amin'ny olona mpiblagy fa manjary tsy hainao intsony mino an'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mpanao blagy, Andriamanitra mpanao zavatra izay tenenina. Ka raha ohaton'ilay izy tian'Andriamanitra ho tanteraka le anjara voatendry, ianao manahaka azy eo amin'ilay hitondrany ianao amin'izay. Amen. Alléluia. Tafiditra ho isan'ny prédestination le manahaka ny endrik'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy. No man'Andriamanitra mialoha ny fanahinao hitovy endrika ara-panahy amin'ny zanak'Andriamanitra na Jesosy. Josefa zao natateraka ny destin ana famonjena. Ampahany azavaiko vetivety. Satria zao ny tenen'ny Genesis 50:20 naran'i Jesosy. Nareo ny saina nisy ratsy fa Andriamanitra kosa ny sainy zany hosoa anao tahaka amin'izao anio izao, amela olona betsaka. Amin'ny dika teny fototra izy dia hoe amonjy olona betsaka. Zay aktana famonjena zay fanahafana an' Jesosy zay. Fa ny tsy ampy tamin'i Josefa namonjy olona be dia be Josefa tamin'ny mosary, fa natongavan'i Jesosy amonjy ny olona be dia be amin'ny fahotana. Taovatra maheno tsara tsika. Tian'Andriamanitra hoe Mijoro hitovy endrika amin'i Jesosy. Ho tia mamonjy ihany koa, tia mamonjy ny hafa. Voalohany, mba handray ny famonjena izay nataon'i Jesosy hidiran'ilay olona ny mandrakizay aloha ilay olona, famonjem-panahy aloha. Faharoa, famonjena izay mety ho mba ilain'ilay olona, mety ho sakafo, mety ho vola, mety ho fitafiana, mety ho arakevitra. Amina zavatra be dia be, le ao anatin'ny fonao mihitsy mitovy amin'i Jesosy, mahatateraka ilay hoe lasa mamonjy olona, mety ho ray. Fa ny endry Josefa aloha, vonjeny ny dadany, vonjeny daholo ny rahalahiny, 570 zareo ny tao, vonjeny Farao, vonjeny Egypte, vonjeny koa ny tany manontolo izy ny Baiboly, ny tany manontolo. Izay mitandindona manondra an' Jesosy. Satria rehefa hamonjy Jesosy, vonjeny daholo ny olona rehetra, fa tsy ny olona rehetra no nandray an'ilay famonjena. Teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy, nisy jiolahy anankiray niteny, raha Mesia ianao izy izy, vonjeo ny tenanao, dia vonjeo koa zahay. Vao manomboka dia zéro. Vao manomboka, izay mahatsara le mamaky Baiboly. Satria ny Mesia tsy tonga vonjena, fa Mesia tonga monjy. Tsy mahay nitehaka ao an'Andriamanitra. Ka raha miteny izy hoe vonjeo ny tenanao, dia efa diso sahady izay, diso sujet. Ohatra hoe miteny amin'ny olona mpanao sakafo ianao, dia zao nitenenao aminy hoe ohatra zao ny dozina zezika. Dia gaga le mpanao sakafo hoe vaizaiza anaty vilany moa nasiana zezika, tsy mainka ave simba le sakafo. Ohatra izay le resaka tsy mifanoja. Dia Jesosy tsy namaly. Remarquez hoe tsy namaly Jesosy. Tsy namaly izy. Mifantoka izy. Ary mino fa zao ny tenen'i Jesosy tao anatin'ny fony. Engany mba iovy io. Engany mba iovy io raha io. Raha mba fantany loza miandry ao aorianany zao. Dia le anankiray no niteny. Manginy alahy. Tsika ne matoa eto dia mendrika e. Tsika ne nanao tsy mety matoa tsika antony eto amin'ny hazo fijaliana e. Mendrika io sazina ny olona maditra ohatra tsika. Fa io lehilahy io. Jereo ne izy mafatifaty kely na tarehany ary. Na dia efa raparapa be ary. Jereo nefa tena to dia hitanao mihitsy hoe olona tsy nanao fahadisony io. Nefa mifantsina miaraka amintsika. Jesosy tsy neny teny hoe continue, oui, oh, j'aime bien ça, oui. Motera mihitsy izy. Jesosy tsarovy rehefa ho avy amin'ny fanjakanao izy tsy niteny hoe sory eto fa anao apôstôly ahy ho teteziko Madagasikara ho anao. Hitanao ohatra nefa faratapony tsisy azo atao tsony hiatrika amin'ny mandrakizay. Jesosy tsarovy rehefa ho avy amin'ny fanjakanao ianao. Jesosy lefa le mifantoka be amintsika mianakavy io zany. Nangony ny hery rehetra dia akisany lohany. Ianao zao mety ohatrehatra hoe manakisaka loko ve dia safoka e. Mafy le lalovany. Dia za manao ty taniny elabe ty efa reraka zao. Mila arona siora.
Loptinko efa azonao am'izay ny paozin'ny tanana zareo teo amin'ny fijaliana. Todika Jesosy dia zao ny tenena. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa izy. Tsy natena izao ny tanany a. Satria misy fantsika. Hafa mety nanao an'izao izy. Attention a. Any an-danitra zany hitantsika atao le. Onako ny paozin'ny tananao taminao le tamin'ny fantsika. Apetrao izay fanontany izay fa hamaly izy. Alleluia. Hozy izy Jesosy. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa. Tsy nanao zao koa izy tatika e. Anio no iaonanao amiko. Any paradisa. Tia tsy resaka hoe. Tianao ahoana zany le tsisy toe tapitra teo. Na dia eo ary Jesosy. Ainareo ny dikan'le hoe ny fantsina teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy. Tsy afaniala teo izy. Fa nahavariana, tsy afaniala teo izy fa le lehilahy anankiray tena tsy mahay saisir le opportunité mihitsy. Tsy mahay hatramin'ny farany dia teniteny foana. Tapitra ihany ny ain'izy telo mianaka. Le anankiray minoay ianao. Fa iny le ohatra le manomboka le mikipy iny maso tonga amin'izay le miaramila. Te mbola tsy maty. Tonga dia kapohany eo amin'ny lohaly. Ino zany to dia aingana be ho an'zareo mpamono olona ny teny an'izany. Fa za mbola tsy nanandrana an'izay fa tsy. Eo amin'ny lohaly eo tonga dia tonga dia mijanona ny ain'le olona. Dia saintsainy ny zavatra n'le jiolahy anankiray e. Anatin'le mijaly be iny tonga dia fotamiko dia miala eo amin'le vatana ny fanahy. Tonga dia Jesosy manao an'izao miaraka aminy. Le anankiray teo dia rotiny devony. Ohatra izay misy le feo fa ratsy lavitra noho izay. Dao tsika haina raha loatra ny famonjena. Dao tsika hijery momba ny hoe antom-pisina. Fa ina mihitsy ny antom-pisina ty e. Na ianao mba mivoaka ny trano amin'izay fa dia mivoretaka atao trano fantatra mihitsy antom-pisina ty. Ny antom-pisina ao tsy bibelô e. Haingo trano. Dao tsika hijery ina le antom-pisina aloha ny tenentsika an'izany amin'ny ankizy na ny olona na izay mety olona fanera amin'ny sirantsika fa sao dia mandratra olona tsika rehefa tsy fantatsika ny zavatra tokony ho tenenina. Nijery ankeo ina ny antom-pisina dia tsy nahita fa antom-pamoronana no hitako. Mety mbola ny etude tsika dia mety ahita fa ny hitako amin'ny androany aloha tsy raison d'être ny hitako. Fa raison de création. Ny antony namoronana Andriamanitra anao. Tsy mahay tehaka ho an'Andriamanitra. Le antom-pisina mantsy a, ohatra ny fetsifetsy be le mot. Merci de ton existence. Asio Andriamanitra. Merci parce que Dieu t'a fait exister. Ohatra zany. Antony namoronan'Andriamanitra no hitako. Lovaka itsika. Ahoana moa le irateur Andry, ataovy kely ny ny antony fisika teo dia ny akoha ka le refrain tsy dia ataony setra volokatra ny farany indray fa tsy manam-potoantsika. Asio kely an'izay aloha e. Afaka miritsika. Zao no faniriko hitsaokanao ny antony fisika. Zay ny irainao teo a. Hitsaokanao. Ny iran'izay ianao teo a. Avy ary farany andry azafady a. Ela be le. Raha mbola velonao zao no faniriko hitsaokanao. Avy ary ny antony fisika hitsaokanao. Tiaka mafisika ho an'i Jesosy. Isaia 43:21. Misy paster anankiray zay tena tia be an'io verset io. Naran'i Jesosy, zao olona noforoniko ho azy ao. Aiza le paster? Ao izy io. Io izy io. Zao oloko noforoniko ho azy ao no manambara ny fiderana appartenance aloha. Raha manontany zany ianao Andriamanitra, mba misy fotoana mba manontaniana zany a. Andriamanitra, fa maninona no noforononao? Dia zao mivaly teniny. Noforoniko ianao.
dia gaga ianao hoe wow aka tsy wow fa wahi pour moi. Misy olo zao manatrika eto mbola tsy tonga saina hoe ho an'Andriamanitra ne izy io hoe. Misy fananana eo amin'ny fiainanao ataontsika hoe ty telefôniny ty. Ty telefôny ty tsy afaka miresaka amiko mihitsy hoe andro any tsy andeha hanompo. Jereko fotsiny dia manaiky io. Ary na tsy jereko dia alaiko fotsiny dia piako. Ataoko power off dia ataoko any am-paosy. Dia rehefa tonga eto amin'ny altara ka ilaiko izy dia ataoko on indray dia tsy afa mamaly eo fa tsy maintsy manao amin'ilay antony ilako azy. Ka indraindray mipika amin'ny fiainantsika satria be kadradraka be tsika be kafara. Zay mahatonga ny Baiboly miteny hoe ny tany manga avy eo izy dia hiteny amin'ny mpanefy azy hoe maninona nataonao ohatr' izao. Ny tany manga tsy manana conception amin'ny zavatra ho ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ilay tany manga ny anaovan'ilay mpanefy azy. Ilay mpanefy vao manao an'ilay fetan'ilay paty fotsiny dia efa misaina hoe vaza ohatr'izao ny paoziny dia misy molony ary misy fandraisana anaky efatra. Fa le tany manga ary zaza le efa tia ny tanako maneke fotsiny rehefa tsara tarehibe anao rehefa le manao an'izao iny avy eo tanteraka amin'ilay antony namoronana anao. Raha mareo marika ianao fa mipotsy isy andreny matoa zany volavolaina hely ianao manam-baovao mafalo anao tsy po ianao. Mazava zany fanako miamboninahitra ianao. Zao olona ny foroniko zay no voalohany indrindra ny antom-pisinao zany dia ho an'Andriamanitra. Avy eo anambara ny fiderana azy. Isaky ny deran'Andriamanitra zany ianao dia mahatateraka ny antom-pisinao foana. Ny zavatra ataonao zany tokony manome voninahitra an'Andriamanitra satria ataonao ho an'Andriamanitra. Maro amin'ny olona ry havana tsy mijoro amin'ny antom-pisiny satria tsy mahafantatra akory izy ny antom-pisiny. Andriamanitra mihitsy zany tsy fantany. Dia tsy fantany hoe ho an'Andriamanitra anie ny mampisy azy eto ambonin'ny tany. 1 Samuel 16:1 zao ny tenenin'Andriamanitra. Zao ny tenenin'ny Samuel efa nahita zao ny tenenin'Andriamanitra zafady efa nahita mpanjaka ao amin'ny zanany. Zay le antom-pisiny. Andriamanitra namorona anao azy. Taty aoriana lasa nitady zay ho azy Andriamanitra. Raha ny tokony ho izy efa anazy tsika. Fa vao nanotany ny olona dia lasa tsy anazy indray aloha tsika. Fa tsy maintsy miverina midina izy mitady zay tokony ho anazy indray. Ary indrindra tonga Jesosy dia nividiny mihitsy ianao dikan'izay le anao anazy very iny tena maika nividiny mihitsy mba ho tena ho anazy amin'izay. Misavatra samy hafa sany. Tamin'ny ianao vao miforonona zany dia anazy. Fa vao nanota Adama sy Eva dia tsy anazy tsondray ianao. Dia tsy maintsy nidina izy nrektifie an'izay novidiny tamin'ny rahany amin'izay ianao. Ary androany izy ny tomponao ianao fananany. An Jesosy ianao. Amen. Ny olona mahafantatra ny antom-pisiny hoe ho an'Andriamanitra izy dia ampanaovin'Andriamanitra zavatra ho an'ny hafa. Arao amin'izay. Raha vao ianao zany velona ho anao ho anahy dia tsy ao amin'ny antom-pisiny ianao zay. Fa raha vao ho an'ny hafa toa dia ao zay. Ary izay tao ny hafa zay fa atao ho an'ny hafa. Alléluia. Misy pista zany aloha manomboka amin'ny tetakarivo ity. Raha vao ianao zany manomboka amin'ny saina ho an'ny hafa dia manomboka ao amin'ilay antom-pisiny ianao zay. Fa raha vao ianao zany manomboka amin'ny saina ny ianao dia efa manomboka efa marmite cocotte 40 cocotte minute ilay tsara be reny fa mitaditady namana any angabone. Te hopo zay ngamana. Nefa tsy tokony hopo eno tsara amin'izay ilay izy. Misy toerana tokony ho ekenao ametrahan'Andriamanitra anao. Fa eo nefa no manomanan'Andriamanitra anao ary eo ny tena mampety anao. Josefa zao ainareo ve ny mahatonga ny Josefa nisy
ho an'i Jakoba. Ao amin'ny Genesis 37 eo mahafinaritra be mihitsiny. Sokafana ny Genesis 37 dia tadiaviko ilay izy aiza hoe izay misy an'izay. Genesis 37 la 16 ianao. Genesis 37. Teo izy ilay teny ao hoe ary izao ovaka itsika. Efa izy ty? Mbola tsy izy. 37, Genesis 37. Fetifety. Ho an'i Jakoba. Tsy ho an'i Josefa ilay izy. Ny antony nampiasan'Andriamanitra ny Josefa tsy ho an'azy. Ho an'i Jakoba. 2. Zao ny tantaran'i Jakoba. Rehefa 17 taona Josefa. Tsy diso ilay mpanoratra fa eny tsara misy dikan'izany. Zao ny tantaran'i Jakoba. Dia ireo zany teheny hoe Jakoba dia lehilahy. Zao ny tantaran'i Jakoba. 17 taona Josefa. Bienvenue dans la lecture de la Bible. Raha zay ianao mangataka fanamasina. Zany hoe ny Genèse 37 zany tsy mitantaran'i Josefa fa mitantaran'i Jakoba. Ianao io tsy velona ho anao zany ianao fa velona ho an'ny hafa satria fantatrao fa velona ho an'Andriamanitra. Ny profo anehoana fa ho an'Andriamanitra ny fijoroanao dia misy fiantraikany amin'ny hafa manodidina anao ny fisianao. Zay mahatonga ny Abrahama nitendren'Andriamanitra hoe hitahanao dia enao mihitsy no fitahiana ho an'ny hafa rehetra izay manodidina anao. Genesis 45:11 minaran'i Jesosy. Fandrao ho lany harena ianao sy ny ankonanao ary izay rehetra anananao. Raha vao lany harena mantsy Jakoba any Kanana dia ho tapitra eo ny tantarany. Nefa Andriamanitra efa nanao fanekena fa hisy Mesia hivoaka avy amin'ny tanan'i Jakoba. Dikan'izay nalefa meloa Josefa mba tsy ho lany harena Jakoba. Raha antanina zany dia hoe fa maninona Josefa nalefa tany Egipto lasa mpanan-karena be dia ny antony izy dia hoe ho an'i Jakoba. Misy zavatra hoe mety hanrasanao ela be fa mahatonga ilay izy tsy mipoaka satria ho anao ilay ao anatin'ny sainao. Genesis 15:13 naran'i Jesosy. Zao no lazain'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Ho fantatrao marina fa ho vahiny any amin'ny tany izay tsy azy ny taranakao. Hanompo ny olona izy. Ampahoriana efa-jato taona fa misy teo ny hoe aridina dia hanavitra azy. Programan'Andriamanitra ilay ho an'i Egipta. Izay anisan'ilay hoe ho an'Andriamanitra. Genesis 40 verset 7. Nanontaniany Josefa ny tandapany Farao izay niara mifatotra taminy tao an-tranon'ny tompony dia hoy izy nahoana ny malahelo tare zatonareo ankehitriny misaina ny alahelo ny hafa. Izy amin'io tsy hoe garde pénitentiaire fa prisonnier vétéran. Raha tokony ho izy zany raha olona normal zany Josefa ka misy olona vaovao tonga avany dia ahoana ny any ivelany any. Mbola misy ve ny mpivarotra mofo akondro hatramin'izao ve? Samy manana fanontaniany fa mahavariana ty lehilahy ty samy ao am-ponja, samy ao amin'ny maizina, samy ao anaty fatorana, samy ao anaty problema be. Dia mety teneny hoe ka tamin'izany tsisy fitaratrako. Dia misy mahatsara ilay tsisy fitaratra zany. Amin'izay hoe tsy mijery anao. Fa samy be problema be eo. Inona sosian'i Josefa? Tonga avy zay fo maraina. Fa maninareo malahelo. Zany olona miteny zany tokony hoe olona manan-katao manao visite prison no manontany an'izany. Hoe fa maninareo malahelo ny azoko atao. Misy zavatra ilainao dia hoentiko avy any ivelany. Fa ilay olona manontany olona ao anaty samy ao anatiny. Manareo malahelo. Satria notezain'Andriamanitra ny fony Josefa ao amin'ilay antom-pisiana ho an'Andriamanitra tarafina amin'ilay ho an'ny hafa. Ireo lehilahy ireo tsy avany. Fa olona vaovao tonga atao fotsiny dia ny paozin'izy mirahalahy zany tanao ilay olona very poste sy ilay very andaminité sy ilay very avantage tonga dia ilay dia antanizy hoe fa nareo tokony hafrina ny ata 3 volana. Josefa amin'izay ny anahy tsy fantako raha firy taona fa nareo ohatrany tsy faly aho.
Vahina tsy vahina ny problème fa naninona reo dia fo fa tsy izy ahondreo izy andreo reo ohatry ny akaiky ny lehibe ho dia ay andao mody anontany raha vao mody anontany dia hitan'Andriamanitra hoe mody manao tsara fanahy fa miketrika dia andrasan'Andriamanitra fotsiny dia vita izy dia zao teny Andriamanitra vita soma tsara ny sinema dia anao mety teny hoe takana malina ao an Josefa dia valio Andriamanitra Josefa tsy nanao sinema ka Josefa tena tany anaty mifontsy ny eritreritra efa nseho le nofy vonsainy Josefa hoe ivoaka ty araiky izy kay tandapa amin'ny Farao teo voadiso ny sainy nametraka famonjena teny amin'ny hafa fa tsy izay ny jerevantsika fa le fony mihitsy tsy mahazaka mahita ny alahelo ny hafa tsy vitan'izay Genesis 37-35 minaran Jesosy tsy nentina ampiononona mihitsy Jakoba rehefa hoe tsy Josefa fa ho Jakoba tsia fa idina misaona ho any amin'ny zanako any amin'ny fiainatsita ary dia mbola nitomany aza ny rainy zany hoe Jakoba io zany nanomboka tamin'ny fotoana tsy nateo an Josefa dia tena sady ny antitra ny ranomaso isan'andro tsy te hihinan-kanina tonga vany ankizy ndao hoe namandeha dadabe za tsy andeha koa dia le mangidy be reny satria ny zavatra tsy nampoziny teo amin'ny fiainany dia zareo ane ny saina an'izay Josefa any Egypta misaina ny problema ny dada ny any Kanana ianao tonga eto problema n'izy zao mba saintsain'olo zao misy mamaly ny anary ty tsy voavaliko ny hafa zay mihitsy le hoentsika eto amin'ny fanatren'Andriamanitra satria raha nenao foana no entinao dia hozy Andriamanitra hoe zao olona ny fironiko ho azao ianao ne tsy niforona ho anao tsy misy vilany ny fironona ho anazy zany dia hoe ndana ry vilany atao izay tianao andeha ho aiza ianao za zany karazana vilany hafa mihitsy za vilany tsy tia afo ny potsy misedra afo aza fantatra ny vienna foana zay alleloia tsisy an'izany matoa ianao ny fironiny misy ilana anao tsy mahay antehaka ho an'Andriamanitra matoa ianao ny fironiny misy ilana anao ary tsy ianao miteny hoe azafady monsieur le créateur fantatra fa tianao ho vilany fa za te ho arozoara nofinofiko mihitsy misy lavaka be dehibe reny tsara ianao manofinofy fa tsara ianao manofinofy eo amin'ile namoron'Andriamanitra anao afaka atao vilany misy lavaka ianao tsy any ambany rehefa ty ambony dia lasa le vapeur reny azo ataony le izy ny arozoara ny ambany lavaka fa ny vapeur ty ambony misy zavatra mety kitihana kely fotsiny fa mivereno amin'ilay namoronan'Andriamanitra anao tena kaikinao Andriamanitra namorona anao hoe misy ilany anao hoe tsy midika indray zany hoe ivoaka tena hoe za ilain'Andriamanitra zareo tsara fa andeha epita zao tsy mety maty satria za ilain'Andriamanitra tonga dia accident be ilain'Andriamanitra tsy zay ampaherezana anao amity takarivo ty fa tsy velombelom-pony zany ianao mety nisy niteny taminao hoe ianao ane tsy dia tia ny dadanareo hoe laingy zany raha tsy tiany ianao dia ny sakana ny fahatongavanao fa matoa tsy ny sakana ny tiany ianao sy tehaka mavy tsara ho an'Andriamanitra feo ana devolo no mampiditra fankalana tsy accident ianao tsy azary ianao programan'Andriamanitra ianao tsy mahay antehaka ho an'Andriamanitra programan'Andriamanitra zasy ianao mety misy zavatra tsy takatry ny sainao hatreto tsy laviny zany zay ny ilana an'ilay miverinao amin'ny tompo sy ny teniny ao tsika ny mahery sy matanjaka afaka mitraka hoe eny zay tsy takatry ny saiko hatreto fa nomanana daholo fa ny sura aloha misy ilana n'ity zanako ty brodany be ty misy ilana n'io ranga misy tsy voatery tonga dia androany manarahany Jesosy fa ho hitanao fa mpahafantaranao miandalana
misaina mivesatra zay tao am-pony ray nyty lehilahy ty Genesis 45:9 andeha miakatra fainganareo ho any amikiaka ho any amin'ny dady dia lazao aminy hoe zao no tenen'i Josefa zanakao tsy maty fa velona ary nataon'Andriamanitra ho tompony Egipta rehetra midinaka ty amiko ianao fa aza mijanona any avy makaty fa aty ny fiainana fa tsy hoe mbola velona any anga dada mbola velona aza tenitenenina aminy hoe velona izy ary tsy mba nitady anahy akoriko maratra izy raha ohatra ka zay ary ny olona maratra tsy asandratra ny olona maratra tsy asandratra satria raha ianao maratra io ny asandratra tonga mpanjaka maratra mandratra ary tonga dia lasa manangana fanjakana voaratra dia ny hymne national tonga dia izahay voaratra satria zay le mpanjaka mitarikako dia alohan'Andriamanitra aloha sotranina tsara ndratra vao apetraka any ambony amin'izay satria amin'izay tsy mandratra fa manasitrana ndao tsika isaina blessé ve Josefa tamin'ny zavatra ny ainany ianao ve mieritreritra fa tena tsy nietreka tany amin'ny ainy mihitsy ve le izy hoe toute façon koa hoe demi frère ako nareo hoe narary le izy eny 17 taona zany koa nefa tokony fisaraka amin'ny dady narary le izy eny sarotra koa ne zany andevo zany ianao prince lasa andevoko marary zany avereny marary zany hoe fa zao surmonten Josefa le izy ozy izy misy programme an'Andriamanitra ambadiko zao zany marary angamba fa mila sotranina fa tsy ny olona ny marary zany ny olona ny roso zany fa tsy hoe tena tonga tia tavy lasa prime ministre tia am'tan'olona tia fitan'ilay santsa raha zay ny vavan'i Josefa tena milazanao marina sady tsy nitantaraina oui tsisy andany ranomainty amin'ny olona manana zany toetra zany fotsiny ary dia nananjanaka anankiray zay nanondrana zay Jakoba izy le narany anankiray zay mazava ve fa ozy Josefa eny nareo ny sainy zany ho ratsy fa Andriamanitra ny saina le izy hosoa tsy areo ny fivadian'ilay situation zao prime ministre mba tsy teny hoe raha endry tsara laisany dia asiko ministre ny sasany tsy haiko azonareo le izy atao tsika isy hoe ao an-trano manofy ianao tsy ianao manofy zany fa le zokonareo na le zandry dia zao teny hoe hay nanofy ho lasa président tsy faly ve ianao misy tsy faly eto miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta zay tsy fifalizy zay tsy ho faly ve ianao wow mahazo promotion fianakaviana Timoty 2:20 ka hatramin'ny 1:20 anaran'i Jesosy ao an-trano lehibe tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany no fa fanaka koa fanaka hazo sy tany koa ny sasany omemboninahitra ary ny sasany alambaraka raha misy olona manadio ny tena no afaka amin'ireny dia ho fanaka omemboninahitra izy tena kaikinao enao fanaka omemboninahitra hoe manadio ny tenanao hoe mahasoa an'Andriamanitra hoe ianao zao rehefa manontany hoe inona ny définition mahasoa amin'Andriamanitra dia zao amin'Andriamanitra ny mahasoa dia madio tena kaikinao ny mahasoa hoe amin'Andriamanitra madio eny alleluia zany hoe tsy mitovy amin'ilay zavatra eritreretintsika mihitsy zany hoe mahasoa satria mahay na hoe ilaina satria mety hoe manan-javatra manokana fa amin'Andriamanitra raha vao miaina anatina fiainam-pahadiovana ianao dia miala eo amin'ilay mpanompo tsy mahasoa tafiditra ho isan'ny fanaka mahasoa halleluia zay anankiroa zay ny jarevantsika androany prédestiné ianao hitovy endrika amin'i Jesosy tanteraka izay destin zay rehefa manaiky ianao anahaka an'i Jesosy le antom-pisina ho an'Andriamanitra aseho ho an'ny hafa atao inona fantarina zany mila miverina amin'izany tsika mba ahafahan'Andriamanitra mikarakara ny fahafenoza rehetra nomaniny ho anao misy zavatra bloqué eo ny fiainantsika satria tsy fantatsika le anjara voatendry iendrasan'Andriamanitra atsika tian'Andriamanitra ho hita eo amin'ilay manahaka azy ianao dia nefa tsy mety makeo ianao zay mahatonga antsika mianatra mametraka ny zavatra rehetra ho aoriana an'Andriamanitra fa tsy maintsy Andriamanitra foana no voalohany ny antom-pisina mahatonga no misy io ho an'Andriamanitra so amin'ny programmany ary le programmany ho an'ny hafa mahasoa ny hafa
mahasoa ny manodidina anao, mampandroso ny manodidina anao. Ao ambadik'izay, marisika Andriamanitra ikarakara ny rehetra momba anao satria hitany, fantany fa eo amin'ny programany ary tsy midify amin'izay ny fisianao. Ataontsika hitsangana. Ao fontanao dia mankasitrasy misaorana Andriamanitra ny fonao manontolo. Ray tsara indrindra amin'ny ran Jesosy. Misaotra betsaka anao zay ny amin'ny teny. Misaotra betsaka ny amin'ny teninao. Ay tokoa no tendrenao meloa zay. Hitovy endrika aminao. Ary zany mihitsy ny tokony mahasoanay satria zavapoana ny ambony raha tsy tanteraka le anjara anendrena ao anay. Prédestiné zay hanahaka anao. Tokony hitranga zany le anjara voatendry manahaka anao. Ary zany no etaitony atrehanao amin'ity takarivo ity. Ho isan'ny olona tonga sainy, faly, ametraka ny priorité anao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Tsy any amin'ilay fahasalamana, amin'ilay fahasambarana, tsy any amin'ilay fiadanana, tsy any amin'ilay hoe hipoaka be ny fiainana, fa eo amin'ilay ilainao aloha. Eo amin'ilay andrasanao dia ny fanahafananao. Ary le antopisiana nambaranao dia noforoninao ho anao zay. Tsy natao hisaraka aminao zay fa natao hifantoka ao amin'ny programanao. Tsarovy amin'ny famindramponao ny tsiraray avy zay tonga eto amin'ity takarivo ity. Fa rehefa miverina eo amin'ilay hoe ho anao dia misokatra ho azy ny zavatra rehetra. Na ny fanasitranana, na ny famatsiana, na ny fitahiana sy zay rehetra mety hoe verina fa mampahorana izao tontolo izao nefa fantatrao fa tokony ho an'ny zanakao. Dia misokatra zany rehefa miverina izay eo amin'ilay fanendrena ao anay hitovy endrika aminao sy eo amin'ilay antopisiana hijoronay ho anao ary hanambarany fiderananao amin'ny zavatra rehetra. Ny anaran'i Jesosy Kristy velona masa sy manan-kera avy Nazareta, sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazotoena vetivety dia anao fanatitra dia ao aorianan'izay dia amarana isika. Halleluja. Tain'Andriamanitra tsika rehetra andao anao fanatitra ho an'Andriamanitra tsika. Zay rehetra vokatry ny fonao dia arotsahany anatin'ny miboksina na sakrifisy ho an'ny asan'Andriamanitra zany na fanatitra na ny ampahafolo-karena dia arotsay ao anatin'iny. Tsarovy ny ten'Andriamanitra zay milaza hoe aoka ny olona rehetra samy anao araka izay nin'ny fony avy amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny faneriterena fa ny mpanome amin'ny fifaliana no ankasitrahany. Tain'Andriamanitra ianao. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny afatra androany. Rapetitsika miverina eto amin'ity toerana ity miaraka misaotra ny Jesosy indray dia miombona amin'Andriamanitra ao anatin'ny firaisana latabatra amin'ny tompo amin'ny fito maraina ny programantsika eto rapitso dia rehefa tapitra izay fotoana izay dia mitohy tahaka ny mazatra ny fotoana ny tanora, ny club d'enfant dia tsika rehetra ho anao zany mety mananjanaka madinika ianao dia efa misy mitohy tsy tapaka zany ny fotoana ny club d'enfant. Akoatran'izay koa raha mety voazao ianao tonga teto dia asaina koa ianao amin'izany fotoana ny tanora rapitso zany. Izay ny programantsika rapitso. Ny amin'ny herinandro manaraka rehetrarehetra iny dia tahaka ny fotoana efa mahazatra antsika ihany ny isan'andro ny fotoana ny sekoly anasana antsika zany fotoana zany latsinainy, ny talata, ny alarobia etsy amin'ny supérieur eo amin'ny rihana faharoa dia anasana antsika manomboka amin'ny fito maraina ny alatsinaintsika manaraka ny sekolin'ny famahana olana dia ny talata sekolin'ny fanasitranana, ny alarobia dia anasana antsika ny fotoanan'ny sekolin'ny tokatrano ny fitahim-panahy, ny fanambinana dia anasana antsika ireo fotoana rehetra ireo dia tahin'Andriamanitra ianao mazotoa mandray tenin'Andriamanitra, mazotoa mifankazatra amin'Andriamanitra amin'ny teniny. Dia zomatsika miverina eto amin'ity toerana ity ihany tahaka ny ora mahazatra tahaka an'izao amin'ny 4 ora tolakandro ihany ny fotoanantsika eto amin'ity toerana ity rehefa zoma ny sabotsy amin'ny fito maraina. Misaotra ny tompo motsika ny amin'ny fahafahantsika mampiasa n'izao toerana izao dia mba tsisy manakatsakana, tsisy problème fa afaka mivondrona miaraka mivavaka eto tsika dia zany koa nefa tsy maintsy saina atsika mandrakariva ny mba hananantsika toerana ahafahana tena fixa miaraka mivavaka dia hoentintsika mba afaka mandrakariva ny fikasana ny programa ny fananganana ny centre hvkl dia mba ataovy isan'ny ao anatin'ny sujet de prière anao tsy tapaka zany mba
mba tena hoe anokafan'Andriamanitra lalana ny afahantsika miazakazaka mandroso ao anatin'izany hoe fananantsika toerana fixa raha iarahana mivavaka izany. Dia akoatran'izay raha mety voazao koa ianao tonga teto dia manana radio tsika eto Antananarivo dia afaka manaraka an'izany koa ianao amin'ny FM 90.8 dia ny toritentsika rehetra reny mandeha ato reny dia mandeha ao daholo. Dia misaotra ny tompo fa manana koa tsika ny Antsirabe, manana tsika ny Majunga, dia efa mitovy daholo ny fréquence andreo samy 90.8. Izany hoe raha mandeha any Antsirabe anao dia izay dia eto Antananarivo dia any Majunga, dia rehefa kelikely dia any amin'ny faritra hafa koa dia apetraka tsika mivavaka amin'ny tompony amin'ny fitaran'izany asan'Andriamanitra izany fa izany rehetra izany mila vavaka. Dia isaorantsika ny tompo ny fahafahantsika mijoro amin'izany nanendren'Andriamanitra izany. Manasanao hitsangana re. Ainjiro ny tananao dia ndao hivavaka amin'ny fanatritsika. Omaim-boninahitra mandrakizay ny anaranao Andriamanitra ray sy zanaka fanahy masina. Misaotra ny amin'ny fahasoavanao Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fitahiana sy ny fanambinanao ny tsirairay avy. Ary tsy mety kosa ny fonay fa miverina izay manome voninahitra anao amin'ny fanatitra androany. Ary eto amin'ity toerana ity ianao no mbideraina sy ankalazaina mandrakizay. Misaotra fa no tahinao sy nambinanao ny tsirairay tamin'izay rehetra ny sasarana. Ary sombony avy tamin'izay rehetra ny tahinao, izany no entinay manome voninahitra anao androany. Isaoranay mandrakizay ny anaranao. Tsofina rano voata fanatitra rehetra ny entin'ny tsirairay avy teto, na ny sakrifisy na azy rehetra pahafolo-karena. Dia anao kosa Andriamanitra laza hoe Andriamanitra tsy mba tsy marina, anadino izay rehetra nataonareo voninahitry ny anarana. Fa ianao namaly fitiany tsirairay kosa tamin'izay rehetra nataony voninahitry ny anaranao. Memboninahitra ianao ary isaoranay ianao mandrakizay izany. Ary mihoatra noho izany Andriamanitra ny fanoloranay kosa ny tenanay. Satria ianao ny teny hoe atolory ny tenanareo fanatitra velona sy masina sitraka Andriamanitra. Dia izany mihitsy no anoloranay ny tenanay indray ho anao. Ary tena hitovy endrika aminao tokoa Andriamanitra. Anahaka anao amin'ny zavatra rehetra. Makasitraka ny amin'ny fitiavanao. Voninahitra ho anao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teka mafitsika ho voninahitra Andriamanitra. Alléluia. Alléluia. Totsika mbola hivavaka ary. Ny antony tandray mieritreritra ny olona ohatra hoe nahazo toerana dia tsy tafajoro eo amin'ilay fanendrena, ilay anjara voatendry iandrasan'Andriamanitra azy. Raha ianao zany zao ny directeur manatrika eto, dia tokony ho directeur manapaka ohatra an' Jesosy. Zay le izy zay. Dia rehefa tanteraka izay le hoe mitondra ny olona eo ambany fifehezanao ianao ohatra an' Jesosy, dia zay le hoe tanteraka le anjara voatendry. Dika zay misy olona zany mety maty directeur fa tsy tanteraka ny anjara voatendriny. Satria nandritra ny fotoana directeur azy dia nasika, nanambany olona, namitak'olona, nandringana fiainan'olona. Hitanareo amin'izay le izy. Tsy eo amin'ilay poste le izy, fa eo amin'ilay fijoroanao, eo amin'izay anendrenanao. Tsika tsy andro tonga directeur, sy ho tonga mety hoe mpanapaka be ohatran'i Joseph, fo anahaka an'i Jesosy. Ao atokantrano, eo amin'izay toerana misy ianao, dia Mijoro ohatran'i Jesosy. Totsika ianao tononkira anankiray ao anatin'ny fiantsoantsika an'Andriamanitra, dia aorianan'izay dia hivavaka ho anao dia tsofina rano eo dia mirava antsika. Amen. Alléluia. Sakafo fotsika ho an'ny Tompo. Araka ilay teny be dia be izay nomenao antsika amin'ny tetakarivo ity dia hoety eo anatren'Andriamanitra ny fonao. Raha hitanao hoe tsy tanteraka ao amin'ilay prédestination ohatran'ny tsy mety mbola manahaka an'i Jesosy na tsy misaina an'izay mihitsiny, dia mangatamin'Andriamanitra mba hisaina an'izay. Eo amin'ilay antom-pisiny, raha voarena hoe ohatran'ny tsy velona ho an'Andriamanitra sy tsy ho an'ny hafa ianao, ataovy ny vavaka. Amen. Katsanganao ndray ho tsara kokoa, ny fiainako tompo mihoatry ny taloha, tsy avelanao raha fa mandraky izay aho, tompo ty ay
tsara koko ny fiainako tompomiotsy ny talo tsy avelanao raha fa mandraky izay aho tompotiay ianao. Sanatontanao tatsika hivavaka hoe teo anatrehan'i Jesosy ny position-anao na ny toerana misy ianao manoloana n'le fanendrena meloa rentsika le teny androany fa prédestiné anao hitovy endrika amin'i Jesosy. Ny ao am-pon'Andriamanitra zany dia mba hitovy amin'i Jesosy ianao, tsy hoe homboana amin'ny azo-fijaliana mitovy aminy ianao na hoe hokapohana sy hofantsiana tsiny, iny le mahamesia azy fa eo amin'le toetra rehetra nasehony izy le tia mamonjy olona na dia la dernière minute ary mbola misy olona anankiray mivonjeny le jiolahy teo akaikiny misaina ny amonjena hatrany amin'ny ratsy fanahy. Jesosy rery no saina hoe Zakaios io misy fanantenana. Jesosy rery no saina hoe Maria Magdalene io vehivavy ratsy fitondra tena mpijangajanga tsisy te herika azy amin'ny fiarahamonina fa Jesosy te hanangana azy vaovao. Jesosy te hamonjy azy. Zay le toetra manahaka ny tompo zay asanatony tanao dia mangataha amin'Andriamanitra. Raha tsara Jesosy Kristy avy Nazareta. Ty fotoanandro ny arivo ty no fotoana tokony hijoroany ny anjara voatendry nomanina ho anay mba ho marina aminay fa notendrenao meloa zay hitovy endrika amin'i Jesosy. Ary manomboka amin'ny tetekarivo ty tokony mandroso any amin'izany fanahafan'izany ny tsiraray avy. Tsarovo ny zanakao zay mety ho manana fahasarotana, mety tsy hainy manahaka anao, mety tsy ampitanjaka sery izy hanahaka anao. Mbola be deaibe ny zavatra mamatotra, be deaibe ny zavatra mavesatra. Za mihitsy noentina eto anatreno amin'ity tekarivo ty mba hiala eo amin'ny fiainany tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanononako na inona vesatra sy fatorana mamatotra anao tsy hatateraka an'le fijoroanao anahaka an'i Jesosy. Tapahany zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Zay mahatonga ny tompony nanome fahefana sy nanambara hoe na inona fehezina ty ambony tany dia ho fehezina ny an-danitra, ary na inona vahanareo ty ambony tany dia ho vahana ny an-danitra. Fehezina zay rehetra manahaka anao tsy hanahaka an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Vahana ianao amin'ny anaran'i Jesosy hatateraka an'le anjara voatendry, ka rehefa ho tapitra ny fivahiniananao dia mialeta ianao tahaka azy. Baiboly dia milaza fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika. Ry havana, tsy afaka hitan'ny fisehoantsika raha vao tsy tahaka azy aloha. Tsy maintsy manahaka aloha vao manjavina, tsy maintsy manahaka an'le mpampanjavina aloha vao manjavina. Ndao tsika hivavaka amin'ny antom-pisina, ndraindray tsika velona mivoaka ny trano vao maraina dia misaina atsika, nefa Andriamanitra ny teny fa noforogniko ianao ho ahy. Dikan'le hoe ho an'Andriamanitra tokony tonga dia misy fiantraikany eo amin'ny olona rehetra izay mifanena aminao, amin'ny manodidina anao, amin'ny vady aman-janaka ao an-tranonao, amin'izay olona mpiray-trano aminao sy mpiara-belona aminao. Tokony tonga dia azo tsapahitana mihitsy hoe io le olona velona ho an'Andriamanitra. Io izy fa mora misaina ny hafa. Asanatony tananao dia mivavady mangataha amin'Andriamanitra raha renao hoe ohatra mbola tsy zay na teneny tompo tiako ho tanteraka le antom-pisiko, tiana ho tanteraka le antom-pisinay mba ho tena velona ho anao zay Jesosy. Fo maraina dia ho anao, ary le ho anao zay dia tokony ho azo tarafina ho an'ny hafa. Mandray décision misaina ny hafa. Arak'izay nampianaranao Petera hoe ndraotsika nafotoana dia zao atao, misaina mba tsy hanafotoana ny hafa. Ny saina maloko tonga hisambotra anao ianao, nefa miaramila ny joro fahavalo tapatsofina teo ampisamborana anao fa mbola nomenao fahagagana ihany. Ampianaro zay raha amin'ny anaran'i Jesosy tena hay isaina ny hafa, hay ametraka ny namanay ho mihoatra noho ny tenanay amin'ny alalan'ny fanetretenany anaty, ahaizanay manompo anao sy ahaizanay mifanompo eo amin'izay fanomezana nomenao anay. Lesy le fanomenao tompo,
ny zavatra nomenao anay dia tsy natao ho anay fotsiny fa natao ho an'ny hafa. Amin'ity takarivo ity dia ataovy mitodika ho any amin'ny programanao ny fiainanay, fa miomana izay mba hiaina sy handray izay efa nomanina ho anay. Mazava be Jesosy fa ny olona mijoro ho anao dia afaka indray fanasitranana amin'ity takarivo ity, satria ilay fanasitranana raisiny eo amin'ny vatana, ao amin'ny fony, eo amin'ny ainy sy eo amin'ny fanahiny tsy hoentiny ho amin'ny programany fa hoentiny ho amin'ny programanao. Manonona aminaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, raisy ny fanasitranana, raisy ny fanasitranana, raisy ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy, satria renao ny eo am-pon'Andriamanitra fa aza ianao. Dikan'izay rehefa omeny ilay fanasitranana dia olona fananan'Andriamanitra ny mendrika io sitranana ary afaka ahitahiry ilay fanasitranana. Sitrana amin'ny rofonao eo amin'ny anaran'i Jesosy. Apetrao amin'ny faritra marary ny taninao ankavanana. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanononako ny fahataterahany tenim-pahefana. Fa zao famantana zao narak'izay mino, ametra tanina marary izy dia ho sitrany reny. Mino ianao, mino izahay, miara-mino tsika. Tananao zany tanina olona mino, afaka hiampita, afaka hiasa Andriamanitra. Ary manonona amin'ny anaran'i Jesosy efa amin'izay faritra apetraka ao, na amin'izay misy kontakta, na izay any anatin'ny vatanao tsy tratrany kontakta, na mety eo amin'ny fiainanao momba ny zavatra tokony ho karakaraina mahakasika ny fiainanao, amin'ny anaran'i Jesosy no hanononana amin'izao fiandohan'ny volana izao, tsy manaraka anao amin'ity taona ity zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tapaka eto zany amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Afa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kely avy Nazareta. Mahita fa manomboka andro amin'ny maraina, izy fiaingana andro any ariva, izy fiaingana miaraka amin'ny tompo amin'ny fahatsapahanao hoe tokony ho velona ho an'ny hafa ianao. Ao ambadika izay, raha vao misaina ny hafa ianao dia hijoro Andriamanitra isaina anao. Tononona amintsika tsirairay avy fataterahana zao tsodrano zao amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanao ny Andriamanitra ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ny tompoka mindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao ny Jesosy ka nome anao fiadanana. Mandehana fa zay zavatra tsy nandeha tamin'ny lohaniny tamin'ny mois de février hatramin'ny fiandohan'ny taona iny, faranan'Andriamanitra zany dia manomboka vaovao ianao. Ivereny tahaka amin'ny baiko nomeny Jesosy amin'ny Petera fa iseho ny fahavokarana, iseho ny vavolombelona, satria eo Andriamanitra. Tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy mandehana mamakivaky an'ity volana marsa vaovao ity. Volana tsy mbola hitan'ny masonao ity fa aza asiana fanahiny, aza asiana tahotra, aza asiana tebiteby miaraka aminao ny tompo. Momba anao Jesosy, ao anatinao izy, mitantana anao izy. Tsy ho raraka ianao amin'ny anaran'i Jesosy, tsy ho resy ianao amin'ny anaran'i Jesosy, tsy handalo fahakiviana sy fahamainana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona toy ny salobona sy vesatra, mijanona eto zany ary tsy manaraka anao zany, ary miala eto zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mety tsara io fianarana io amin'ity mois de mars ity, mety tsara ny asanao amin'ity mois de mars ity, mety tsara ny fiainam-panahinao sy ny fiombonanao amin'ny tompo, ny fiainam-bavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofina rano fiadanana ho amin'ny tokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy. Ho an'i Jesosy nareo menakavy io, ary an'i Jesosy nareo menakavy. Rehefa tonga ao an-trano sakafo masonao, rehefa tonga ao an-trano dia aza mandray décision ho anao, mandray décision tsara ho an'ny rehetra. Mianarana zany. Misy taona ampianaran'Andriamanitra ianao mandefitra, ilainy zany. Tsy voatery tsy maintsy hoe faina daholo ny sitraponao. Ny an'Andriamanitra rery no tanteraka sitrapony rehetra, fa ny anasiny ianao misaora ny tompo raha mba misy anankiray nefaina. Fa ampianarantsika tsy velona ho antsika, fa velona ho an'Andriamanitra. Dia zao tokony ho hitany manodidina antsika ilay hoe velona ho an'Andriamanitra tsika, amin'ny alalan'ny fahatsapan'ilay manodidina hoe tsy tia tenitsika fa tia misaina ny hafa, tia mihevitra ny hafa. Mahita fotain'Andriamanitra tsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kely avy Nazareta. Misy olona zao manatrika eto dia zao no anatin'ny fisaintsainany hoe ohatry ny tsy hisy idirana amin'ilay zavatra netiko ambavaka ilay izy. Verena tsara fotsiny eo amin'ilay anjara voatendry ilay nitenen'ny Baiboly, mijoro tsara fotsiny eo amin'ilay antom-pisina ny tenenin'Andriamanitra, fa ho gaga ianao ny amin'ny zavatra iova eo amin'ny fiainanao, satria ilay Andriamanitra manendry hiasa izy hanamarina an'ilay teny izay ekenao, fa eo amin'ilay programa mety aminy no hijoronao. Raha vao manomboka priorité anao izay zany ilay mananahaka an'i Jesosy,
dia ho hitanao fa ho tendritendren'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra hitodika tanteraka an'izay ilana Andriamanitra an'ireny anampy anao, amazanana ianao. Zay mahatonga Jesosy ny teny aza manao izy fa zany zavatra resanareo zany nijentilisa ny miasa saina amin'izany fa fantatry ny rainareo zany an-danitra tokony ho anareo ny reny fa mahatonga izy mbola tsy mipotsaka na mbola tsy mivoaka na mbola tsy asehon'Andriamanitra satria ny fijorontsika tsy ao amin'ilay ilan'Andriamanitra. Voalohany mijoro tsara ianao manahaka an' Jesosy. Tena akaikinao mijoro tsara manahaka an' Jesosy amin'ny zavatra teneniny, amin'ny zavatra saintsaininy, fifandraisana amin'ny manodidina, rehefa miasa, rehefa mianatra. Io zao misy manontany voaraiko ilay fanontaniana, ohatrany ahoana Jesosy rehefa nianatra mametraka fanontaniana foana. Matoa zany tonga mampanaraka hoe vous avez compris? Dia ny antony ilay tsisy miteny iny maikirafa. Fa Jesosy tao amin'ny tempoly ho an'izay miasa, hoziry Jesosy eo amin'ny Jaona 17, raha eo mankalaza anao vitako tsara ny asa nasainao nataoko. Jesosy zany rehefa manao zavatra anankiray dia manao an'ilay izy maninona? Tena akaikinao ohatra an' Jesosy hoe miasa tsara, manao ny zavatra rehetra hoe tsara. Eto zao misy olona mety tenen'ny ray aman-dreny ilay zaza arivo ny zordiry sy ho tena ataovy faran'izay klasy ataovy luxe mihitsy fandraisanao an'iny tena tonga dia ataovy tsara fa tsy iny ritaritainao eny dia feny rano ny zordiry ny salon anareo dia hitanareo zany zay le manahakany dia le antom-pisina resantsika teo misaina ny hafa. Ahoana moa zany raha manao an'ity dia ahoana ny hoan'ny rehetra. Fa raha voazarinao ny sainao misaina ny hafa dia mety hiteny ianao ndre ataovy hoe ndre asivy mitsetra kely ndre iza reny mba hisainao hoe avy raha lany fotoana misaina ny hafa. Misy taheny ve valiny raha vao tsy miteka nareo dia raha vatsika tsisy valiny ty resaka ty. Raha vao fatra mpisaina ny hafa ianao, Andriamanitra no misaina anao. Zay ny ilay izy. Fa raha vao misaina anao ianao dia Andriamanitra tsy misaina ko ianao rehefa manao ilay izy, eo vitanao zany. Daontsika tena iova hifanaraka amin'ilay niteneniny. Ao fantanao dia toy isaora Andriamanitra mankasitrahany fonao manontolo sy fifaliana be ao anatinao. Mety misy zavatra mety netriretina hoe tsy izay ilay fanomaninana andrasako fa isaora izy raha vao mijoro ianao amin'ilay niteneniny. Misy zavatra sokafany efa kalma fotsiny. Misy zavatra sokafany efa kalma fotsiny ianao. Ary za mahita misokatra zany ary tsisy afaka anidy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo na fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao anareo amen. Farany misy directa foana avy any Majanga efa mandeha izy zao rehefa tonga ny an-trano ka mbola afaka mijery ianao dia mijereva kely ireo diffusion mba ahafahantsika manaraka ny zavatra mitranga akio any toerana. Raha pitsy maraina ny fotoanantsika raha afaka ianao teka mavo an' Jesosy. Bye bye.